Faly miarabantsika rehetrarehetra. Raha hoe mamboly kafe tsy voatery atao eny amin'ny tany midadasika fa raha tsy manana tany ianao dia ataovy am-pohatra zao. Mila pongeza. Ho anareo izay hanao am-po torinay anareo ny teknika mamaim-poana fanaovana an'ilay izy. Jereo zao ny anay ity kafe heritaona io kafe heritaona io tamin'ny heritaona io no ambolenay efa heritaona io jereny aviny efa misy 2 metatra mahery ary jereo efa manomboka manome voany io amin'ity taona ity. Jereo efa manomboka amin'ny voany io amin'ity taona ity. Efa manomboka amin'ny voany io amin'ity taona ity. Tsy manahirana mikarakara azy. Mandeha tsara. Jereo mandeha tsara ilay izy. Nenay zao tsy nisy traitement na anankiray ary. Fa raha tiana ho tsara izy tena biopesticide kely. Rehefa mividy ianao mihoatra ny 100 atorina ianao fomba fitretena azy. Fitana be dia be dia feno ny tokotany fa tonga dia milay io. Zay fa mirary soa daholo.